deux corps quatre jerenareo deux corps quatre ity zao no tena hoe voageja manodidina zay ozy izy nefa tsy tery firevitra zay nefa tsy namoy fo a enjena nefa tsy nafoy a potraka nefa tsy maty ozy izy mitondra vavadesan'i Jesosy mandrakariva eo amin'ny teny zay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy Kristy. Deo amin'ny Romanina 7 tiako iverenana kely za androany tsy resaka tsy tena iresaka ny lalàna fanainaina fa Romain 7 a tiako jerena kely ihany ny Romain 7 zao no teny amin'ny Romain 7 eo. Romain 7 manomboka any amin'ny Romain 7 manomboka any amin'ny 14. Fa fantatsika ozy izy fa araka ny fanahy ny lalàna fa za kosa nofo ozy izy namido andeviny mioty fa zay fantatro fa zay ataoko de tsy fantatro fa zay tsy sitrako ozy izy ny ataoko fa zay alako ny ataoko fa raha manao zay tsy sitrako a de manaiko ozy izy fa tsara ny lalàna de am'izany ozy izy tsy za tsony no manao an'izany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko fa fantatro ozy izy fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao amiko de atao aminofoko fa atao anatiko ihany ny fikasana saingy ny hatateraka ny tsara ny tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako ny ataoko a fa ny ratsy zay tsy sitrako ozy izy ny ataoko fa raha ny tsy sitrako ny ataoko de tsy za tsony manao zany fa ny ota zay mitoetra atao anatiko ko hitako zao lalàna zao raha atanao marina ozy izy a de atao amiko ihany a ny ratsy de ary amin'ny 24 izy miteny hoe indrisy ozy izy olo mahantra iza no afaka amin'ny tenan'ity vavadesany ity ao anatin'io Romain 7 io a ohatrany hoe miresaka olona anakiroa Paoly miresaka olona anakiroa Paoly satria zay zany raha ohatra mivakiny hoe misy zavatra tiako atao ozy izy a misy zavatra ozy izy tsy tiako atao de nefany a mbola ataoko ihany ary tsy zatro ozy izy manao an'izany fa miota ozy izy zay mitoetra atao anatiko de io mihitsy nefa ny fiainana kristianina satria ny problema de zao raha vao tsy azotsika fiainana kristianina io a io ohatran'ny karazana paradoxe zany ohatran'ny zavatra mifanohatra ny fiainana kristianina io de na lasa any amin'ny extrémité anankiray tsika na lasa any amin'ny extrémité anankiray zay zany mila mazava zay zavatra zay inona tiako tenenina ao anatin'izany zavatra zany raha ohatra zany ka raisiko ohatra fotsiny hoe itsika zao itsika raha ny tena marina efa voavonjy tsika nefa mbola miandro famonjena zay zany mila mazava zay efa voavonjytsika fa mbola miandro famonjena efa au fait zany efa vitan'i Jesosy de ozy Jesosy tena azo fijaliana hoe vita de ny zavatra rehetra efa vita zany tao am' Jesosy fa ny fanehoanan'io eo amin'ny tontolo hita maso kosa nefany a io zany a tena ao anatin'ny finoana ny iainantsika an'io ao anatin'ny tontolo hita maso Jaona miteny any amin'ny epistiliany hoe zay naterak'Andriamanitra ozy izy zany tsy mahay manota zany hoe raha ny tena marina zany tsika efa tsy mahay manota ntsony sady tsy mpanota nefa tsika mbola manota misy contradiction le izy de ny problème ny kristianina zany rehefa tsy mahazo an'iny de na izy milaza fa efa parfait izy de tsy manota ntsony na izy le hoe isaky ny mihetsika de mbola milaza izy fa mbola mpanota de mibebaka foana izy isan'andro de samy diso reo fa au fait ny tena marina zay mihitsy ny tena mahavariana am'le fiainana kristianina satria zao raha mijeritsika zao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy Efesianina toko faharoa ny andininy fahadimy angambany izy iny raha tsy diso Efesianina toko faharoa ny andininy fahadimy sy fahenina de zao miteny ao niarana tsangany tsika ozy izy a de niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy niarana tsangany tsika de niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy de manontany teny tsika hoe itsika mbola eto am'izao tontolo zao nefa nkaitsika koa efa niarana petrak'Andriamanitra lay teny itsika any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy de
ny zahatra tena mila mazava zany ao anatin'io de izao misy ny antsoina hoe tontolo ara-panahy de misy ny antsoina hoe tontolo hita maso zay ny tena marina de mila azotsika am'izay hoe misy ny tontolo ara-panahy de misy ny tontolo hita maso ao amin'ny tontolo ara-panahy tsika tsy mpanota intsony sady tsy mahay manota intsony noho ny asa-pamonjeny Jesosy ok fa ao amin'ny tontolo hita maso tsika mbola mpanota mbola manota zafady tsy mpanota fa mbola manota ataoko précis tsara tsy mpanota intsony mbola manota tsika eo amin'ny tontolo hita maso ao amin'ny tontolo hita maso tsika marary fa ao amin'ny tontolo tsy hita maso sy ao amin'ny tontolo efa ao amin'ny tontolo ara-panahy tsika efa nisitraniny Jesosy azara ao amin'ny tontolo ara-panahy tsika manana ny zavatra rehetrarehetra fa ao amin'ny tontolo hita maso tsika nefany a mety mandalo fahasairanana azareo ao amin'ny tontolo hita maso tsika mandalo ady mandalo korotana ao amin'ny tontolo tsy hita maso tsika efa mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy ao amin'ny tontolo hita maso tsy hita maso tsika efa voavonjy efa vita amin'ny famonjeny eo amin'ny tontolo hita maso tsika mbola mendrandra famonjeny ao amin'ny tontolo tsy hita maso tsika olona ara-panahy eo amin'ny tontolo hita maso tsika mbola miaina ao anatin'ity corps ty de zay ohatra paradoxe zay a raha vao tsy fantatritsika ny tena marina ao anatin'le izy de vititsika de ny mila azotsika zany de izao itsika raha ohatra ka olona mbola tao amin'ny adama zany hoe le olona mbola tsy nandray famonjena de tena olona ara-nofotsika tsy miaina ao amin'ny tontolo ara-panahy fa iny foatsika nandray ny famonjena de lasa olona ara-panahy tsika zay le hoe nateraka indray nidikan'le nateraka indray tena hafa mihitsy a nidikan'le nateraka indray tena hoe olona vaovao nateraky ny fanahy de zany hoe nateraky tsika tao amin'ny tontolo ara-panahy azareo de mila azo koa anatin'le izy a reto ngamba ny tena zavatra tsy azon'ny olona le resaka hoe natura de identité de ho azavaiko kely io resaka io ny atao hoe natura de tsotra tao amin'ny adamo tsika natura mpanota azareo natura mpanota tsika tao amin'ny adamo de tonga nofo ody Jesosy Kristy de maty teo nanolotra ny eny teo amin'ny hazo fijaliana izy de namela ny eloko tsika de raha mino an'izay tsika de mino koa tsika fa niara-maty taminy de niara-maty taminy le natura mpanota tsika natura mahampanota natura tao amin'ny adamo natura nofo natura tao amin'ny adamo maty tao amin'ny Kristy teo amin'ny araka maty teo amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana naleviny Jesosy de niara nalevina taminy tsika nitsangana tamin'ny maty Kristy itsika mbola tsy nitsangana tamin'ny maty fa natsangany Kristy tsika de le olona vaovao nateraka indray io le teneny eo amin'ny Efesiana toko faharoa hoe niara-natsangana ozy izy de niara-napetrany ao an-dandro amin'ny Kristy Jesosy fa par contre raha izy nitsangana tamin'ny maty de noho ny avy eo niverina tamin'ny alalan'ny fanahy masina de velona atao anatintsika Kristy azareo de lasa natura tsy mpanota ntsony tsika donc raha manoty tsika tsy midika fa natura mpanoty tsika mbola azavaiko zany midika le hoe inona le hoe manota ao amin'ny anina inona indray ny atao identité ny identité de tsotra misy antsoina hoe identité malagasy identité frantsay ohatra de ny identité atsika raha voateraky tsika de ny identité atsika de ao amin'ny iadamo ok fa rehefa niny ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika ary niny fa nitsangana tamin'ny maty izy de velona atao anatsika de ny identité atsika lasa Kristy ny identité atsika ok
zany hoe tsika rehefa miasa mpamonjeny Jesosy dia sady manana natiorany Kristy no manana ny identitény Kristy zany. Dia mila avoazina amin'izay ny saina satria amin'ny fotoantsika rehefa tsy fantatritsika hoe natiorany Kristy tsika ary identité any Kristy tsika dia mbola mety hanao an'ilay identité tao amin'ny Adama tsika. Tsy ao amin'ny identité an'Adama intsony tsika fa raiso sara-tsaina raha ohatra tsika ka identité atsika gasy ka lasa frantsay tsika dia mipetraka any an-dafy, rehefa tsy azontsika tsaina fa vazaha tsika dia hanao ny fomba fanaon'ny gasy tsika. Azonareo le izy dia natao identité en Krista zany dia lasa ao amin'ny Kristy tsika dia mifantoka isan'andro zany ao amin'ny identité en Kristy io. Ina le antsoina hoe manota amin'izay satria io tena mampisafotofoto be mihitsiny. Tao amin'ny fanekena taloha, tany amin'ny testamenta taloha zany ny atao hoe manota dia izay mandika didy sy lalàna, zay ny atao hoe manota. Ok, ny olona ranofo izay. Fa rehefa nomboana tamin'ny hazo fijaliany Jesosy dia maty tahaka ny hafatesan'ny olona indray mandeha, izay ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Adama ozy izy ny haveloman'ny olona rehetra, ao amin'ny Kristy. Inona dikan'izany? Rehefa mino ianao zany fa velao amin'ny Kristy dia aty amin'ny fanekena vaovao, aty amin'ny vanim-potoana amin'ny fahasoavana, ny atao hoe manota dia izay rehetra ataonao ka tsy ataonao amin'ny fisalasalana na ataonao amin'ny tsy finoana. Mazava aminareo dia zany hoe pira noho ny tany amin'ny fanekena taloha zany. Tany amin'ny fanekena taloha mbola misy référence tsara hoe rehefa mandika didy sy lalàna ianao dia manota. Fa aty amin'ny fanekena vaovao raha vao ohatra ka manao zavatra ianao ka amin'ny tsy finoana an' Jesosy Kristy dia manota ianao zay. Azonareo le izy grave be. Aty amin'ny fanekena vaovao zany ny fahotana tena possible ianao tena manota foana raha vao manao zavatra tsy focus amin'i Jesosy ka tsy mahalala ny identité anao satria ny dikan'ny hoe ota raha ny tena marina dia diso fikendry. Zany ohatran'ny hoe mitoraka ianao zany zavatra anankiray dia tsy voakendrinao le izy. Le cible nefa ny précis be, le cible an'Andriamanitra sady pointy ny précis be dia Jesosy Kristy nefa io cible io. Dia itsika zany raha vao ohatra ka amin'ny fotoantsika ka manao zavatra ka tsy amin'ny finoana an' Jesosy dia manota foantsika. Tsy mpanota intsony tsika rehefa nandray famonjeny Jesosy fa manota foantsika raha vao tsy ny zavatra ataontsika ka tsy mifantoka amin'i Jesosy Kristy. Mijanona eo fa sao dia misy fanontany. Mazava ve? Mazava tsara aminareo ve izy? Mazava tsara reny azonao amin'izay le izy? Zany hoe tsika zany raha vao ohatra tsika ka aty amin'ny fiainam-pahasoavana zany ny référence ahafantarana ny olona hoe manota tsy resaka lalàna intsony sy didy tsy izay fa ozy izy Jesosy amin'ny fahotana ozy izy satria tsy mino azy. Dia raha vao tsy mino an' Jesosy, raha vao manao zavatra zany tsika ka tsy amin'ny finoana, ota izay rehetra tsy amin'ny finoana, ny oloko marina ozy izy dia velon'ny finoana. Dia raha vao ohatra tsika ka tsy manao zavatra ka tsy mino fa Jesosy Kristy velona ato anatintsika ny manao an'ilay izy ary atosiky ilay fanahy ny fitiavana dia manota tsika izay ny dika. Azafady kely aloha. Raha ohatra ve zany ohatra hoe marary ny andohako, marary be mihitsy. Ao anaty koa efa mino fa efa nisitranin'i Jesosy. Efa nirany dia kapoka tamina nasitrana anahy. Tsy mijanona mihitsy ilay aretina andao vao miha marary be dia lasa maka efer algan mihinana an'ilay fanafody. Manota ve zany satria misalasala hoe ohatran'ny tsy afery ity dia lasa indray mihinana fanafody dia ahoana? Izay nefa nazavaiko hoe ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa izay tian'Andriamanitra. Ao anatin'ny fanafody efa niresaka tsika hoe ny fanafody dia
ozy izy ny ten'andriamanitra hoe izy ozy izy miazona zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny ao anatin'ny fanafody iny misy singa chimika zay efa nresahantsika andriamanitra miasa ao anatin'iny singa iny ka na rano mangatsika ara no sotroandre de afaka miasa ao anatin'iny andriamanitra azodre sa tsy azodre aloha na rano mangatsika io zany na produit chimique io na fanafody io na tsina afaka miasa ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra andriamanitra satria andriamanitra no hery manetsika ny zavatra rehetrarehetra de nresahantsika reny le avera fa izy no hery manetsika na ao anatin'io produit chimique io any izy no hery manetsika ao anatiny io fa mila mino kosa zay fotsiny rehefa mihinana fanafody tsy ny fanafody ny manasitrany fa le herin'i jesosy zay mihetsika ao anatiny iny fanafody iny satria raha voeritretina fa le fanafody ny manasitra de misy effet secondaire fa rehefa mino fa io fanafody io de misy herin'andriamanitra mihetsika ao anatiny io ary manasitrany satria ny zavatra rehetra miara-miasa azy io ary mbola izy ihany koa nefany ao aminy ozy izy mihetsy atsika iainantsika ivelomatsika zany hoe ny zavatra rehetra de misy heriny avokoa misy herin'ny kristy avokoa ny zavatra rehetrarehetra de nidikan'izay na mandray ny fanafodiny azy ka mino fa heriny miasa ao anatiny de miasa fa le misalasala mantsy de hoe mihinana fanafody de matahotra sao de rehefa avy eo ihinana feralgan de mety vony ray akohatra asinareo izy de lasa se tena fisalasalany zay de aleo tsy mihinana mazava tsara le izy fa ny tsy feralgan rolohany fa marary ny andohatra fa fanafody hafa de afaka miasa io satria herin'andriamanitra io herin'andriamanitra zany rehefa mino ao anatin'ny zavatra rehetra zany andriamanitra zay mantsy le lalàna ny fananaina fa tiako ngamba rehefa eo resahantsika kely aminy izy ao anatin'ny lalàna ny fananaina c'est tout le contraire ny lalàna naturel amin'ny asa ao marary favony fa misotro coca satria fantatro fa tsy mampaninona izy ao amin'ny lalàna ny fananaina fa raha ao amin'ny lalàna naturel le izy de mety arary asinareo de zay mila mazava zay mila mazava zay fiheverenao kely fotsiny zany iohatran'ny karazana zavatra mifanohatra io io tena fiainana iainantsika isan'andro de tsika nefa matetika mibolisatra makany amin'ny ilany na mibolisatra makany amin'ny ilany mibolisatra makany amin'io za tsy mpanota tsoy na mibolisatra makany amin'io za mpanota be na mibolisatra makany amin'io za marary na mibolisatra makany amin'io tsy za efa tsy marary zany tsony zay ny problème-ny kristianina lasa mibolisatra makany amin'ny extrémité zany na mibolisatra makany amin'io za ndray de efa mpandresy foana nefa ity zao fa resy foana amin'ny tontolo hita maso azonareo de zay zavatra zay mila tena mipetraka tsara tsika hoe zay le tena voageja manodidina zay ozy izy nefa tsy tery voageja manodidina zay nefa tsy tery mandalo ady eo amin'ny tontolo hita maso tena tsy azoko laviny zany tsika rehetra samy mandalo ady fa ozy izy kristy hoe manoatra noho ny mpandresy ao izy ao am'ilay mampahery ahy manoatra noho ny mpandresy ao am'ilay mampahery ahy efa tsy manota efa tsy mahay manota intsony ahy nefa tena mety manota ary mety mbolo lavo ahy de zay zavatra mifanohatra rehetrarehetra zay ny tena mahatonga hoe itsika rehefa tonga am'le extrémité anankiray zany zay mihitsy nanaovan'andriamanitra anazy hoe sady miaina eto amin'ny tontolo hita maso tsika nefa ny tena fiainantsika tena enraciné ao amin'ny tontolo ara-panahy ao ny tena rasinina ny fiainantsika rehetrarehetra de zay mihitsy nanaovan'andriamanitra azy mba tsy reharehantsika ary zay no mahatonga ny tenin'ny paoly iny hoe ny fahalemeko izy izy no fahatanjahako izy izy
raha tsy maintsy irearea ozy izy de ny am'izay fahalemeko ny ireareako satria ny antony tsotra eo amin'ny tontolo hitamaso a malemy ao amin'ny tontolo ara-panahy ny herin'i Kristy matanjaka lavitra ary mitseho eo amin'ny fiainako. Inona ny antony anaovan'Andriamanitra an'izay tsotra mba tsy ireareantsika satria tsika raha ireare hoe tsika tsy manotan-tsoany de averin'Andriamanitra amin'ny réalité tsika hoe non tsy le hoe non mpiloatan-tsoany. Tsika tsy marary tsony de averin'Andriamanitra amin'ny réalité tsika hoe non attention fa mbola kory tsika mbola tsy fanahy tsika. Fa itsika koa nefa tsy mahazo mitolefika hoe ay za ty de marary fa rofina hoe tsy marina koa zany satria eo ny tena zavatra mahavariana amin'le fiasan'Andriamanitra ty mahasamihafa ny zanak'Andriamanitra amin'izao tontolo zao a. Mandalo ny zavatra rehetrarehetra a fa ny olona tena vizaka mandamaka tsy manana fitsaharana fa itsika mandalo fotsiny ny aretina tsy hoe tsy votsika votsika fa mandalo ny aretina manoto tsika fa tsy mijanona fa hatsangan'Andriamanitra mikorotana ny manodidina atsika fa itsika mitoetra ao anaty fitsaharana azonareo zany hoe mifofofo ny tafio-drivotra fa tena mareniny Jesosy mihitsy le teniny hoe makanisa ozy izy ianareo izay miasa fatra tsy mavesatra etana za ozy izy ny manome anareo fitsarana maivana ny entako ozy izy malemy fanahy sady tsy miafina am-po a le zioga tsy hoe tsisy zioga intsony fa lasa Kristy velona ato anatintsika mitondra an'le zioga fazana de tena fiainana le izy. Io zany indraindray nazara tena tsy maha-expliquer an'le izy amina tenin'olombelona satria lalina be mihitsy le izy a misafotifoty zao tontolo zao fa ianao nefa mitsahatra mety an-tany any misy fotoana mety hisafotifoty kely ianao fa averin'ny tompo eo aminao ihany le shalom azonareo mandeha daholo miady mikorotana sy ny rehetrarehetra fa enao hoe mandresy a mpandresy a de tsy zany mpandresy fa Kristy zay atao anatiko nefa nanome fandresenao anahy zay misy fanontaniana mazava verika mazava ao anaty tapao rehefa mazava zay zany.